ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ny fifaliana rarana no iarabanantsika hatratra ity talata fahatelopolo ny volana septambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ry havako dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaune. Jaune toko faefatra, jaune toko faefatra ny andiny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny diny faefatra amby dimapolo. Jaune toko faefatra andiny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby dimapolo. Vigitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary tonga tany Kana ny Galili indray Jesoa, dia tany amin'ilay nampodiany rano odivay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanaka lahy narary tany Kapernao. Ary rehefa reny Jesoa efa tonga tany Galili avy tany Jodia dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy ahasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesoa taminy: raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hiteny mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy: Tompoko, midina re dia ny tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesoa taminy: andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesoa taminy ka dia lasa nody. Ary no nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia ireo taminy: omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesoa taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesoa fony izy tonga tany Galili avy tany Jodia. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsara araka ny jaune moa araka ny fahafantarantsika azy dia miavaka amin'ireo filazantsara sinoptika na rety filazantsara telo hafa. Ny atao hoe filazantsara sinoptika dia filazantsara mitovitovy fomba fijery, synoptika dia mitovitovy fomba fijery, manakaiky ny mifanakaiky fomba filaza zavatra na dia tsy mitovy ara mitsipiriany dia mitovitovy fomba fijery zay maha sinoptika azy. Dia ireto telo voalohany Matthieu, Marc sy Luc zany no antsoina hoe filazantsara sinoptika. Fa ny jaune kosa izay voasoratra farany indrindra satria tena aty amin'ny faraparan'ny taonjato voalohany mihitsy voasoratra ny filazantsara araka ny jaune dia toy ny nanitsy na nanampy fanazavana ny filazantsara sinoptika izy. Noho izany dia tsapa ho tsy betsaka fahagagana ny tantarain'ny jaune. Vitsivitsy ny fahagagana notsimpoiny ny filazantsara araka ny jaune tantaraina, isan'izany ny fahagagana eto izay nanasitranan'i Jesoa ny zanak'ity tandapa ity sy ireo vitsivitsy izay notsongaina tsy maro. Tsy tahaka ny any Marc na ny Matthieu izay be fahagagana be. Fa mibetsaka amin'ny jaune, filazantsara araka ny jaune zany dia tory teny fampianarana no betsaka ao amin'ny filazantsara araka ny jaune. Marina fa betsaka ny fahagagana nataon'i Jesoa. Misy boky apôkrifa, filazantsara apôkrifa, antsoina hoe filazantsara apôkrifa dia ireo filazantsara izay mitantara ny fiainan'i Jesoa ihany izy saingy tsy nampidirina ho isan'ny canone, izany hoe tsy nampidirina ho isan'ireo soratra masina. Dia misy filazantsara anankiray antsoina hoe l'évangile de l'enfance na ny Tomasy izay mitantara ny fahazazan'i Jesoa. Misy toko 3:10 any ho any io boky filazantsara io izay apôkrifa antsika eto izany hoe tsy natao soratra masina izy noho ny antony maro samihafa. Dia mitantara ny fahazazan'i Jesoa hatrany amin'ny 12 taonany. Misy any amin'ny eo amin'ny evanjely apôkrify io na io filazantsara apôkrify io izay hita ao anatin'ny filazantsara sinoptika mahazatra antsika fa misy zavatra hafa mihitsy momba ny fahazazan'i Jesoa toko 3:10 zany lava be izay mitantara ny fahazazana hatrany amin'ny 12 taona, ny 13 taona, ny 15 taona tantarainy io filazantsara. Ka hotsika manao hoe be dia be ny fahagagana tantaraina amin'io fahagagana nataon'i Jesoa tamin'ny fony fahatandrony tamin'ny fony fahazazany ao anatin'io filazantsara ohatsika hoe filazantsara amin'ny fahazazan'i Jesoa. Saingy tsy nampidirina fiangonana ho soratra masina izy. Ny antony dia
tsy tia ny soratra masina no eritreretantsika hoe Jesosy mpanao fahagagana na sanatria ohatry ny magicien no eritreretantsika ny Jesosy fa marina fa mahay zava-mahagaga Andriamanitra fa tsy mivavaka isika noho ny fahagagana, tsy mitady an'Andriamanitra isika noho ny fahagagana. Zay indrindra ny mahatonga an' Jesosy ny teny eto manao hoe tsy raha tsy mahita famatahana sy fahagagana nareo de tsy mba ety iny mihitsy. Zany hoe tsy voatery hoe hita fahagagana nge nareo vao mino fa maninona no tsy maintsy mahita fahagagana nareo vao mino ho Jesosy eto. Zay mahatonga ny hoe tsy de tena ny valaparan'ny Jaona loatra ny fahagagana satria tsy tia ny filazantsara isika, hanompo an'Andriamanitra izay mpanao fahagagana fotsiny, hanompo an'Andriamanitra izay mpanao fahagagana satria sampy nge tahaka zany, ny sampy koa nge mahay fahagagana fa tsy nanao an'izany Jesosy, tsy nitaiza antsika ho amin'ny fahagagana. Hitantsika tsara ny fahagagan'ireo nataon'ireo mpanao mazy tany Ezipta tamin'ny andron'ny Mosesy, hitantsika tsara dia tsy ny fahagagana akory no mahatonga antsika mino fa nahita fahagagana rehefa tsy iny de tsy iny foana. Noho zany dia ny zava-dehibe dia ny finoana ny fanapahan-kevitra io. Zay mahatonga ny Jaona tsy ny valapatra mihitsy sy ny filazantsara sy ny fiangonana tsy napiditra ny resaka fahagagana betsaka, ny tantara tsibriany momba ny fahagagana nataon'i Jesosy. Ka eto ary dia misy tantara nanasitranan'i Jesosy isan'ireo fahagagana vitsy tantarain'i Jaona ny anasitranan'i Jesosy ny ity zanaka ity tandapa izay narary mafy ity. Raha ohatra ka mijery ilay tantara tsika dia efa maty mihitsy ilay zaza, efa maty mihitsy ilay zaza. Ilay tantara miteny manao hoe jereo ny mba hidina hasitrana ny zanany zay efa ho faty, dia zay efa ho faty. Saingy rehefa niteny tamin' Jesosy izy dia de hoy Jesosy taminy hoy ilay tandapa tamin' Jesosy zany, andininy fa 9:20, tompoko midina re de ny tsy mbola maty ny zanako. Fa ny valitenin'i Jesosy andeha mody fa velona ny zanakao. Zany hoe amin'ny fotoana itenenany lay tandapa io de tena toy ny efa maty mihitsy. Jesosy tsy niteny hoe mandehana mody fa sitrana ny zanakao fa mandehana mody fa velona ny zanakao. Ary amin'ny andininy fa 2:20 dia ary no nidiny izy de nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Zany hoe toy ny efa maty mihitsy ty zaza ty raha tsy efa maty aza satria ny mpanompony de niteny hoe velona izy. Jesosy koa niteny manao hoe ndahana mody fa velona izy. Ny mpanompony tsy niteny hoe sitrana izy fa velona izy. Zany hoe toy ny teny an-dalana Jesosy andeha ho any amin'ity zaza ity dia toy ny efa maty izy raha tsy efa maty mihitsy. Ary dia eo no tiany Jaona ho takatritsika fa ny finoana izay nananany ty lehilahy ty no nahatonga ny fahasitranan'i Jesosy. Jesosy nanasitrana ny teny hoe ndana mody fa velona de nino lay lehilahy. Fa izay tiantsika ho resahana no ty hevim-panahy vitsivitsy tsoahantsika amin'ity Jaona toko fahavatra ty dia ireo mpandray anjara tao anatin'ilay tantara. Ireo mpandray anjara tao anatin'ilay tantara. Izao ny mpandray anjara anatin'ilay tantara, mazava ho azy Jesosy, lay rain'ilay zaza, de lay zaza, de ireo vahoaka, ireo nanodidina lay zaza, lay fianakaviana tao amin'ilay tandapa. Reo no voaresaka nandray anjara ao anatin'io tantara io. Zaza marary, zaza tsy salama, dia rehefa aveo velona lay zaza. Inona no nahatonga an'ilay zaza velona? Hoy tsika hoe ny finoana. Fa raha jerena amin'ny lafin'ny fanabeazana, ahoana no ananantsika tanora vanona, ahoana no ananantsika taranaka vanona, ahoana no ananantsika zaza salama, ahoana no ananantsika zanaka équilibré tsara, ahoana no ananantsika zanaka zay tenenin'ny Jaona eto hoe velona, manana ny maha izy azy.
miala amin'ny amin'ny toetra farofy, amin'ny fahalainana, amin'ny akamona, ahoana nanana zanaka salama amin'ny lafin'ny vatana saina fanahy, ahoana nanajika an'izany fa ratsy zany de zao mety mandalo ny fahazazana ny zaza, mety tsy salama. De eto ary dia misy lafiny zavatra tiany jony no takatritsika. Voalohany de zao ny fitiavan-dray aman-dreny. Hoy ny filazan'ny Jaona azy manao hoe ary tonga avany lay tantapa zany dia hoy izy tamin'i Jesoa, tompoko midina de tsy mbola maty ny zanako. Ny voalohany revako malala, miantoka ny fivelaran'ny zanakitsika, miantoka ny fivelaran'ny taranaka de zao ao anatin'ny fiaina-tokantrano. Ny fahatsapan'ny zanaka, ny fahatsapan'ny ankizy, ny fitiavan-dray aman-dreny. Ao anatin'izany hoe mba hananantsika taranaka toetra tsara de zao zava-dehibe ny anjara toeran'ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana taranaka, amin'ny fanabeazana zanaka. Am'zao fotoana antsika zao indraindray ataontsika hoe toy ny mialan-darana mihitsy ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana zanaka. Noho ny ataontsika hoe azakazaka amin'ny asa de indraindray tsy maharaka ny fanabeazana ny zanaka. Fa ino de zao lay raim-pianakaviana, lay raim-pianakaviana mihitsy ny tonga nitondra an'i Jesoa, tondra lay zaza teo amin'i Jesoa. Ny tokony adinoina teo amin'ny tontolo jiosy dia mizara roa ny amin'ny ankapobeny, mizara roa ny fanabeazana ny zanaka. Raha mbola latsaky ny 12 taona na takizany ny zaza de saika ny reniny mbola mitaiza azy, eo akaikin'ny reny. Marina fa miaraka mitaiza ihany izy mivady fa saika misy zavatra ampitain'ny reny azy kokoa. Rehefa mbola ao anatin'ny fahazazana izy, anatin'ny 12 taona, 15 taona raha ela indrindra. Dia rehefa tonga kosa ny 12 taona na mihoatra kely indray de ny rainy indray ny tena mandray an-tanana azy. Ny rainy indray no mandray an-tanana azy ary manao zay ivelarany. Ny reniny zany mampianatra azy mivavaka, mampianatra azy ny fahalalam-pomba raha mbola zaza izy. Fa rehefa miditra amin'ilay vanim-potoanany zatovo azy izy, mitovy lazany io, dia ny raim-pianakaviana am'zay mandray azy, mampianatra azy asa, mampianatra azy haleo tena, mampianatra azy hanana fijoroana maha olombelona azy, ny raim-pianakaviana. Mampianatra azy ny fiainam-pianakaviana, mampianatra azy maha olon-dehibe azy. Ny raim-pianakaviana no mandray an-tanana an'izany satria tsy nisy tamin'ny andron'ny antikité tsy misy hoe fianarana azy fa ny asan-dray aman-dreny ihany no asa, ny asan'le rainy ihany no asan'le zanany. Dia zay mahatonga ny hoe rehefa tonga amin'ilay 12, 15 taona de lasa le rainy indray no mitantana azy. Hitantsika am'ireo amin'ny tantara-trany amin'ny andron'ny Esau, Jakoba sy ny sisa sy zany rehetra. No zany dia sarobidy ny fanabeazany ray aman-dreny, mifameno tsara mihitsy ny fanabeazany reny sy ny ray. Misy raisin'ilay reny amin'ny ampaham-betsaka raha mbola zaza izy, hiditra mahazatovo azy izy, raisin'ilay raim-pianakaviana indray ny ampahany betsaka. Tena tenena de ny hoe miantoka ny fivelaran'ny zaza ny fananana fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana. Ary aseho an'ny Jaona tsara mihitsy eto, marary lay zaza. De tsapatsika ny voambolana ampiasain'ilay raim-pianakaviana fa tena nandray andraikitra ny taizan-janany izy, nandray andraikitra ny kolokolo an-janany izy. Afaka malala zava-dehibe ara amin'ny fananana taranaka avanina ny hoe ao anatin'izany tokantrano zany dia misy raim-pianakaviana, misy renim-pianakaviana, misy fitaizana atao amin'ny zanaka. Ary ny olantsika vanim-potoana ankehitriny de hotsika manao hoe mialan-darana ny ray aman-dreny mametraky zany ho any amin'ny sekoly fotsiny sisa, mametraky zany amin'ny fiarahamonina fotsiny sisa. Fa izao marina ny teny Martin Luther, manao sy Calvin, manao hoe ny tokantrano dia fiangonana kely, ny tokantrano dia fiangonana kely ka ny ray aman-dreny no toy ny mpitandrina ao anatin'izany fiangonana kely zany de ny tokantrano. No zany dia tena zava-dehibe ara ny fanabeazana. Raha voavotsitra any anatin'ny tokantrano ny fandraisana andraikitra amin'ny fanabeazana ny ankizy de ny manarina azy sarotra.
fa ny faharoa zay aseho eto de zao eo zany lay fianakaviana, eo zany le ray aman-dreny, eo zany lay fianakaviana zay mitaiza lay zava-dehibe ny anjara toeran'ny fianakaviana eo zay solon'lay ray teny eto. Fa ny faharoa de zao eo Jesoa, nentin'le fianakaviana, nentin'lay ankonana, nentin'le ray aman-dreny teo am' Jesoa lay fanabeazana. Jesoa nandray an-tanana nanome fahavelomana an'lay zaza. Le raim-pianakaviana nitondra azy teo am' Jesoa. Jesoa nanome fahavelomana ho azy. Lafin-jaratra faharoa zany miantoka mazava be mihitsy, miantoka ny fananantsika taranakavanina de Jesoa. Tonga tsika eo am' Jesoa ve izy. Tonga tsika andray le fahavelomana omeny Jesoa azy ve ny zanakitsika, ny taranakitsika. Tonga tsika eo am' fiangonana ve izy. Tonga tsika eo amin'ny eo am' lafiny ara-panahy ve tonga tsika eo aminy soatra masina. Zay io andininy zay io manomboka eo andininy fa 7 io hoe tsy afa-po le ray, marary lay zaza, marary lay zanany. Iza anao nasitrana azy, nitotototo ato sy aroa izy, nanao zay mety ho atao ny fianakaviana fa izao mana-petra fa lasa izy nakany am' Jesoa. Le avako zava-dehibe ara ny ananatsika taranaka mivelatra, ananatsika taranaka azo anterana, ananatsika taranaka endy de zao tonga tsika eo am' Jesoa izy. Ary io famerimberitsika mandrakariva manao hoe zava-dehibe ny fitaizana, zava-dehibe ny fitaizana ataotsika teny mbola zaza ny ankizy. Raha mbola zaza ny ankizy, ataovy hoe 2, 3, 5 taona ka tonga anao ao am-piangonana, tonga anao ao am-piangonana, tonga anao ao am' Jesoa, mianatra sekoly alahady, mianatra anatin'ny fikambanana scoutisme, anatin'ny fikambanana sekoly alahady na fikambanana mitaiza tanora anatin'ny fiangonana. Raha vitanao mandrapatonga ny 15 taonany izy na fa 17 taonany de tsy afaka hoe tsy miala aminy intsony zany. Mazava ny tenin'ny bokinao bolana, zaro amy lalana tokony alehany zaza fa na de antitra ary izy tsy miala am'zany intsony. Zany hoe raha vitatsika ray aman-dreny ny mitondra azy eo am' Jesoa de zao tsy miala aminy intsony zany rehefa lehibe izy. Ndraindray tsika malaina, ndraindray mampianatra sekoly alahady, ndraindray tsy vita am'le sasa-dasa, efa vizaka ny mbola andeha hitondra azy andeha hiangona. Fa io ange raha mahavatra an'io ianao hatramin'ny 15 taona, 17 taona, raha vatra anao zany tsy miala aminy intsony zany. Na 30 taona izy na 50 taona izy tsy miala aminy intsony zany. Zay mahavatra am'zay ihany. Na mety kamokamo miangona kely izy any 20 taona, 20 taona, 30 taona fa miverina eo foana io. Miverina ao anatin'ny fiangonana eo foana izy. Ny antony de zao satria ny zavatra raisina any amin'ny fahazazana, mamakivaky ny vanim-potoana ny mahazatovo sy ny tapany voalohany amin'ny fahatanorana de zao miraikitra mihitsy. Mety anda kely an'io izy amin'ny voalohany, mety amin'ny voalohany izy mety satria moa zay ny lalam-piainana, sedrainy io zavatra nomenao azy io rehefa any amin'ny 20 taona, 20 taona, 20 taona, sedrainy hoe inona marina tokoa ary moa zany ny dikan'ity vavahany ity, tena misy tokoa ve Andriamanitra, sedrainy io, ho laviny ary io ndraindray mety ohatrany tsy misy Andriamanitra, ohatran'izao, ndraindray misy an'izay ao anatiny ao, mandalo kely an'izay crise-na ataotsika hoe identité zay izy, ahoana moa zany zao, ina ny fivavahana, fa mandaly an'izay. Rehefa aveo miverina ao anatin'ny fivavahana ihany izy. Satria efa tafiditra amin'ny lafiny fanabeazana resahantsika io. Mainka moa fa amin'ny lafiny ara-panahy hoe lay tena fihazonany an'le finoana sy ny fihazonany Jesoa azy amin'ny finoana. Fa izao lavatra ny Baiboly eto, raha mamaky ty isika, zava-dehibe zany ny fitaizan'ny ray aman-dreny, de zava-dehibe faharoa ny fitaizan'ny fiangonana. Raha ohatra ka noentina eo am' Jesoa eto de tsy inona jekoly fa sariny hoe hoentiny eo amin'ny fiangonana. Noho zany dia hoentinao ao am' Jesoa izy de dia toy ny hoentinao koa ao amin'ny fiangonana. Zay ny faharoa, ny ray aman-dreny ny fiangonana. Fa ny mpandray anjara fahatelo zay hitatsika manomboka amin'ny andininy fa 150 dia ary no nidiny izy, lay tandapa zany io, de nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Dia eo zany misy mpanompo be dia be izay nitsena lay fiarahamonina, nitsena n'lay raim-pianakaviana hoe velona le zanakao.
io fahatelo io koa zava-dehibe io. Reo ny fiarahamonina mba hananatsika zanaka indry, eo ny fianakaviana, eo ny fiangonana, fa ny fahatelo de zao eo koa ny mpiarabelona, eo koa ny fiarahamonina. Amin'ny tao malagasy de mifameno mihitsy reo. Amin'ny tao malagasy zay be de be ny zavatra tsy vita ny ray aman-dreny fa ny fiarahamonina ny mpanabe. Ny fiarahamonina de isan'ny manabe. Ohatra hoe ny mpanabe ao anatin'ny fiarahamonina tsy ny ray aman-dreny ihany fa ny zokiolona ao anatin'ny fiarahamonina de mpanabe. Tsy ny zoky ihany, tsy ny zokiolona ihany fa na ny zoky ary mahatonga ny teny hoe zandry maleo malasa na zoky be toaray, reny dia manabe ao anatin'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina tamin'ny tao malagasy de mitaiza. Tsy ny ray aman-dreny ihany fa ny mpifanolobody rindrina, ny mpiarabelona, ny samy tanora mifampitaiza ny fiarahamonina. Hany ka rehefa ohatra ka mipatitaka narava ny fiarahamonina de misy zavatra zay tsy vita. Misy fanabeazana tsy tafita. Satria le fiarahamonina tsy nampita fanabeazana intsony rehefa amin'ny andro antsika zao de zao tsy manao ninina fiarahamonina ohatra, tsy mitaiza fa vao mainka manimba de ny fianakaviana ihany sisa mamita ary rehefa tsy tonga any am-piangonana de manjary lasa hapahatelo ny fanabeazana tokony ho raisina sisa raha be indrindra raha tsy makany am-piangonana izy ka tsy azo antoka koa ny fiarahamonina dia ny hapahatelo ny fanabeazana tokony ho raisin'ny zaza zany sisa no voaraina raha be indrindra aza. Fa eto dia asehony jauna fa zao manana anjara am'zany fanabeazana zany ny fiarahamonina. Dia ireo tokotelo mahamasana andro reo no mahatonga atsika manana tanora velona, manana velona ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy. Eo ny fianakaviana, ny ray aman-dreny, eo ny fiangonana ary eo ny fiarahamonina. Reo rehetra reo de tsy maintsy miezaka manao zay tandrify azy amin'ny fanabeazana. Raha vao misy anankiray am'ireo tsy manao ny andraikiny de tsy mandeha araka ny tokony izy ny fanabeazana. Raha vao na miezaka mafy aza ny fiangonana ka tsy manao ny fiarahamonina fa manimba. Satria ny fiarahamonina mety ho manimba, hitantsika am'zao andro antsika zao mampianatra zavatra diso, tsy miraharaha, tsy misy disiplinina, tsy misy fampitondrana, tsy misy taridalana, tsy manao zava-dehibe ny sekoly, tsy manao zava-dehibe ny fahadiovana, tsy manao zava-dehibe ny maha-malagasina, ny maha-olombelona. Rehefa tsy manao zany ny fiarahamonina dia misy lafin-javatra tsy vita. Anatin'ny fianakaviana mampianatra hoe iza moa isika, ahoana ny fomba mpianakaviana, ahoana ny maha-olombelo anatin'ny fianakaviana, inona ny fahalalam-pomba, inona ny andraikitry ny zanaka, inona ny andraikitry ny ray aman-dreny. Anatin'ny fiangonana koa manao zany. Noho zany dia eto ary avako malala mametraka fanontaniana, mamalina fanontaniantsika. Iza ny tompony andraikitra amin'ny fanabeazana ny tanora? Raha ao anatin'ny baiboly nametrahana fanontaniana de izao mivaly io tenenin'ny Jaona io, ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana, ny fiangonana ary ny mpiarabelona na ny fiarahamonina. Noho zany de zao miara-mientan'ireo. Ahoana no anana tanora velona mivelatra de zao ny fahatsapan'ny fitiavan'ny ray aman-dreny, ny fahatsapan'ny fitiavan'Andriamanitra azy ary ny fahatsapan'ny fitiavan'ny fiarahamonina azy. Fiarahamonina tia tanora, fiarahamonina tia zanaka, fianakaviana tia taranaka, fiangonana tia taranaka. Zany mahatonga ny fivelaran'ny tanora ao anatin'ny fiarahamonina. Ivavaka sika. Tompo Paoly Jôrona zao ny amin'ny soratra masina izay manome toerana ny fanabeazana, manome toerana ny fitaizana tokony ataonay amin'ny zanaka. Omenao anay Jesosy ny fanalahidy eto, fa ao aminao no misy ny fahavelomana sy fivelaran'ny zanakay sy ny taranakay. Ary manana adidy hitondra ny zanakay amin'ny fanabeazana tsara zahay eo anivon'ny fianakaviana. Manana adidy tsy efa nanaiky zany raha teo amin'ny batiza, tamin'ny mariazy, hitaizany zanakay hanatona anao, handray anao, handray fahavelomana ao aminao. Manana didy koa ny fiarahamonina. Soratra Jesosy amin'ity ora sy fotoana ity de vavakizay ho an'ny tanoranay. Hitanao ny zavatra sedrainy eto anivon'ny firenena am'izao vanim-potoana ankehitriny zao. De mivavakizay ho an'ny tanoranay. Hotahinao izy reny, omenao fahazavan-tsaina, omenao fikelezanaina ho tianao Andriamanitra. Tsapanay tompo ny etaeta
ao anatin'izy ireny, ny tehotianao, ny etaeta ao anatin'izy ireny, de hivelatra, tsapanay ny etaeta ao anatin'izy ireny, de hivoatra, tsapanay ny etaeta ao anatin'ny taranakay, ny tianana fiainana tsaratsara kokoa, de mivavak'izay Jesoa mba ho tarihinao amin'ny fahendrenao izy ireny, ataonao mihaona aminao, mivavak'izay manampianao ny ray aman-dreny, manampianao ny fiangonana, manampianao ny fiarahamonina, mba hanao zava-dehibe ny fanabeazana, ny fanolokoloana, ny fitezana. Ny mivavak'izay Jesoa ny tanindrazanay, ianao Andriamanitra mametrahanay ny zavatra rehetra, ialan'ny herisetra, ny korotana, ny ady sy aroa, fa mangatak'izay tompo hoe filaminana ary omeo fahendrena ny fiangonanao, omeo fahendrena ny isam-batan'olona, omeo fahendrena ny mpino tsiray avy, mba hiantoraka aminao, hitondrana vahaolona ho an'izao tanindrazana fantatra efa tianao zao. De io ny tontolo andronay anio Jesoa, ny tontolo andro ahitanay koa fifaliana mandrakariva ao aminao Andriamanitra. Misaotra Jesoa. Amen.